mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba tsika ry havako malala tratrity alatsinainy fa 1 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky faharoan'ny mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo, mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo, mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ny mpanjaka nandidy ny ilky mpisorona be sy ireo mpisorona manarakaraka azy, ary ny mpiandry varavarana amoaka ny fanaka rehetra izay natao an'ny bala sy Astarta, ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra hiala amin'ny tempolin'i Jehovah, ka nidora ny tany ivelan'i Jerosalema teny amin'ny sahamoron'i Kidrona ireny, ary nentiny ho an'ny Betela ny vovony. Ary natsahany koa ny mpisorona amin'ny Andriamanitra izy, izay notendren'ny mpanjakany Joda handoro didik'azo-manitra eny amin'ny fitoerana avo tany amin'ny tanànan'i Joda sy tamin'ny manodidina an'i Jerosalema, sy izay nandoro didik'azo-manitra koa amin'ny bala dia ny masoandro, ary ho an'ny volana sy ny kintana amin'ny zodiaka, ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra. Ary ny Asera navoaka ny ala amin'ny tranon'i Jehovah ho any ivelan'i Jerosalema ho amin'ny lohasan-drika Kidrona, ary nidorany tao io ka notorotorono vovoka, ary ny vovony nafafiny teny ambonin'ny fahasambahoaka, ary noravany ny tranon'olona nanolo tena hijangajanga ho fampitsampy izay teo amin'ny tranon'i Jehovah dia ireo nanenomany vehivavy lay ho an'ny Astarta. Ary napaka ny mpisorona rehetra avy tamin'ny tanànan'i Joda izy, dia nolotoiny ny fitoerana avo izay nandoroan'ny mpisorona didik'azo-manitra hatrany Geba ka hatrany Berseba, ary noravany ny fitoerana avo tao akaiky ny vavahady, dia ilay teo anoloan'ny vavahadin'i Josoa komandin'ny tanàna sy ilay teo ankavia raha miditra amin'ny vavahadin'ny tanàna. Fa ny mpisorona tamin'ny fitoerana avo tsy navela hanatitra teo ambonin'ny altaran'i Jehovah any Jerosalema, nefa nahazo ny araninana mofo tsy misy masirasira tamin'ny rahalany any izy. Ary nolotoiny koa tofeta izay eo amin'ny lohasahan'ny taranaki-noma, mba tsy hisy hampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo ho an'ny Moloka intsony. Ary ny soavaly izay no hamasin'ireo mpanjakan'ny Joda ho an'ny masoandro ka nataony teo amin'ny fidirina ho an'ny tranon'i Jehovah teo akaikin'ny efitranona tana Meleka Tandapa izay tao Parivara, dia nesoriny, ary ny kalesin'ny masoandro nodorany tamin'ny afo. Ary ireo altara teo an-tampitrano ambonin'ny tranon'ny Ahaza izay nataon'ireo mpanjakan'ny Joda sy ny altara izay nataon'ny Manase tao anatin'ny kianja roa tamin'ny tranon'i Jehovah, dia noravan'ny mpanjaka ka nitorotoroany, dia nafafiny tany amin'ny lohasan-drikan'ny Kidrona ny vovony. Ary nolotoin'ny mpanjaka ireo fitoerana avo izay teo anoloan'i Jerosalema teo amin'ny ankavanan'ny tendrombohitra nahitan-doza, dia ireo nataon'i Solomona mpanjakan'ny Israely ho an'ny Astarta, fahavetavetan'ny Sidoniana, sy ho an'ny Kimosy fahavetavetan'ny Moaba, ary ho an'ny Milkoma fahavetavetan'ny taranaki Amona, dia notorotorony ny tsangam-bato tsampy sady nokapainy koa ny Asera, ka nofenony taolan'ny olona ny toerany. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Teny mampietrehavana izao zara-mofinaina ho antsika amin'ity alatsinainy farany volana oktobra ity. Alatsinainy 30 oktobra tahaka izao taona 710 no nametrahan'ilay mpanitsy fivavahana antsoiny hoe Martin Luther, ilay moine na nonne tao amin'ny tempoly na tao amin'ny fiangonan'ny universitén'ny Wittenberg, ny teny fanoherana na fanitsiana ny fiangonana. Ary dia izao mofinaina izao dia mampatsiaro antsika izany fijoroana izany, josy mpanjaka eto no nijoro tamin'ny mpahasahina,
nanitsy ny fivavahana joda, nanitsy ny fivavahana tamin'Andriamanitra, nanitsy ny fivavahana ny judaisma zany. I Josia ito zay mpanjaka tanora ary fivilian-dalana efa anjato taonany teo alohany aza no ndray nahitsiny tao anatin'ny fotoana avoio, satria fivilian-dalana efa hatrany amin'ny andron'ny Aba, hatrany amin'ny andron'ny Manase, fivilian-dalana efa nitranga hatrany amin'ny andron'ny Solomona aza, de efa nanomboka nisy zany fivilian-dalana zany, nefa dia ao anatin'ny fotoana fohy monja zany no nanapahan'ity mpanjaka tanora ity Josia efitra dia amin'ny taona 2020 alohan'ny Kristy hanitsy hanamboatra ny fivavahana jiosy na ny judaisme, hiverina amin'ilay tena endriny zay tian'Andriamanitra arahana. Matoka manao topo-maso tsika tahaka izay nataotsika andro vitsivitsy zay momba ny fivavahana tamin'ny bokin'ny tantara faharotoko fa 430 dia ndeha tsika anao topo-maso fory havana miainga avy amin'ity mofinaina ity zay nitranga tamin'ny andro ny fantsipavahana. Tsy afaka iresaka ny fantsipavahana ray amanontolo sika satria zavatra lava dia lava zany, na de mahaliana aza lava dia lava ary tsy ho vita ao anatin'ny fotoana fohy anaovana mofinaina. Fa nde tsika akaloha hevitra vitsivitsy, inona no niaingan'ny Josia ka hita tao amin'ny fantsipavahana nataon'ny Lutera? Roa na telo ihany. Ny voalohany de zao, ny nahamaika ny Josia voalohany hita amin'ity andininy toko 720 voalaza mofinaina ity de zao fanamboarana ny mpisorona na ny fisoronana. Tsy ny fanamboarana ny fisoronana amina endrika entana azy loatra la endrika ivelany, fa ny tsapan'ny Josia de zao manao hoe ny fototry ny fivilian-dalana de zao teo amin'ny mpitondra fivavahana, zany hoe ny mpisorona zany dia isan'ny vily-lalana tamin'ny fivavahana zanak'Israely. Tamin'ny andron'ny Martin Luther de tsy ny fanalavitra tamin'izay mihitsy, fa ny mpitondra fivavahana talohan'ny réforme, talohan'ny vanim-potoana talohan'ny taonjato faha 20 zany, dia ny fantsipavahana dia nahita fa ny mpitondra fivavahana dia isan'ny fototra zay nampivily-lalana ny fiangonana. Fa inona no nitranga? Aty amin'ny taonjato faha 320 dia nisy fiovaniny ataotsika hoe système monétaire, zany hoe niova teto ambonin'ny tany ny fitantanana ny vola teto ambonin'ny tany, dia nisy fiovam-penitra teo amin'ny lafiny ara-toekarena. Ary izany fiovam-penitra teo amin'ny lafiny ara-toekarena zany tokony fantatsika tsy inona fa taloha de ny vola de nalalaka be, samy afaka manao vola daholo ao anatin'ny firenena anankiray, de misy karazam-bola maro isan-karazany, satria ny volan'olo vana tamin'izany fotoana zany de nisy ny volan'olo vana tamin'ny andron'ny Romanina, fanjakana Romanina lava aty amin'ny taonjato fahadimy aty fahenina fahadimy, fa rehefa ny vola Romanina kosa de mbola nitoy namakivaky aty amin'ny taonjato faha 320. Fa aty amin'ny taonjato faha 320 de nipoitra ny antsoina hoe vanim-potoana ny pré-capitalisme. Ary dia tao anatin'izany niovany ny système monétaire mondial na ny rafi-pitantanana ara-bola maneran-tany. Dia io fiovany ny rafi-pitantanana ara-bola sy ny rafi-pitantanana ara-toekarena teto ambonin'ny tany taonjato faha 420 520 dia nanako teo amin'ny fiainan'ny fiangonana io, ary niteraka fahantrana teo am-ponina sy teo anatin'ny fiangonana indrindra. Satria ny fiangonana teo aloha dia voalohany indrindra afaka nanota vola, afaka nanamboatra vola ho azy ny fiangonana. Nisy fiangonana afaka nanona tsy hoe monnaie ecclésiastique. Nisy fiangonana nanakarena be satria nanana tany, nanana trano, nanana patrimoine be dia be ny fiangonana amin'izany vanim-potoana ny moyen âge zany. Fa rehefa nitranga ilay fivam-penitra teo ambonin'ny tany io dia namonjy ny renivohitra ny olona, ary niala tany ambanivohitra de tavela ny arenan'ny fiangonana zany. Lasa tsy nanam-bola izy satria tsy afaka nanota vola intsony, noho ny hoe ny fanjakana ihany sisa no any afaka manota vola nanomboka 13-14e siècle taonjato 20. Dia ny faharoa tsy vitan'izay hoe ny fanjakana ihany no afaka manota vola, fa ny fiangonana tsy afaka manota intsony, fa izao koa ny kristianina zay nanofa ny tanin'ny fiangonana, satria nanakarena be ny fiangonana de nampanofa tany tahaka ny tamin'ny vanim-potoana ny moyen âge rehetra reny any. Dia kristianina rehefa aveo nifindra-monina namonjy ny tanila ravinahitra tany an-drenivohitra de tsy afaka intsony nanome, tsy afaka intsony namboly zany
tanin'ny fiangonana de betsaka ny tanin'ny fiangonana ny lava volo, ary reo zay olona mbola namboly reo tanin'ny fiangonana tany ambanivohitra, nanerana any Europe io, na tany Italie io, na tany ataty Frantsa io, na tany Espagne io, na tany Portugal io, na tany Allemagne moa tam'izany mbola tsy Allemagne na mbola natao hoe Saxe, de mbola de tany zay natany am'ireo faritra eo de saika betsaka ny renivohitra vaovao de ny lozany tambanivohitra, de betsaka reo tany tonga lava volo, ireo zay nijanona tany ambanivohitra sisa no nakan'ny fiangonana etra tany zany, de nefa ny fiangonana mbola nila vola mandrakariva de voatery napakatra etra zany ny fiangonana, voatery napakatra etra de nahatonga ny olona tsy de tia ny fiangonana loatra, satria izy efa mimantra nefa ny etra tany mbola nampiakariny fiangonana ihany, fiangonana tsinona tsy maintsy nila vola, raha teo aty amy 720 de namboatra ny basilique de Saint-Pierre ny fiangonana. No zany dia ohatsika manao hoe niteraka fahantrana be zany tao anatin'ny fiangonana, tsy ampy ny vola niditra, voatery tsy maintsy nanery ankolaka ny kristianina hanao be ny amoaka vola amy fanorenana ny basilique de Saint-Pierre ny fiangonana, dia nisy zay fahasairanana ny antraika tamin'ny fiangonana zay. Io fahasairanana ny antraika tamin'ny fiangonana io de voalohany naterak'izay de teo amy fanofanana ny mpitondra fivavahana, ary movatsy zay nitranga tamin'ny andron'ny Jiosy teo, rehefa tsy ampy fanofanana ny mpitondra fivavahana de mora ny vily lalana izy. Mora ny vily lalana izy rehefa tsy ampy fahalalana ny mpitondra fivavahana, rehefa tsy ampy fahalalana tsy lalina ny fahalalana ny mpitondra fivavahana de zao mazava ho azy tsy lalina koa ny finoan'ny vahoaka netiny. Mora ny rehefa mivily lalana ny mpisorona de ny vily lalana koa ny vahoaka zanak'Israely, rehefa ny vily lalana ny mpitondra fivavahana tamin'ny vanim-potoana tenatena 310, 410, 510, 710 dia ny vily lalana koa ny vahoaka kristianina. Ohatra, ina no nitranga rehefa mimantra zany ny fiangonana de tsisy tsony, tsy afaka itsony ny fiangonana ty amy 14e 710, tsy afaka tsony nanofana ny mpitondra vavahana izy, hany ka manjary tsy afaka na dia namaky an'io baiboly io ara dia tsy voafehan'ny mpitondra fivavahana tamin'ny fotoanandro. Be de be ny mpitondra fivavahana tsy nahay namaky teny latinina akory, satria ny teny latinina dia teny zay na tsy nahazo teny latinina ny marimarina kokoa, satria ny teny latinina de teny efa tranay. Ny tenenan'ny olona tamin'ny fotoanandro de ny teny razana, teny portugais, teny espagnol, teny italiana, teny frantsay sy ny sisa rehetra, fa ny teny nampiasain'ny fiangonana de ny teny latinina. Dia betsaka nefa satria tsy afaka nampianatra, tsy afaka tsy nanderaka ny tokony hitsony université sy ny tahak'izany, dia betsaka reo mpitondra vavahana nandray antso saingy tsy ampy fanofanana, dia tsy afaka nandalina akory ny teolojia, tsy afaka nandalina lay fianarana famakafakana soratra masina. Hany ka na de nitoriteny izy ireo ary afaka mbola mamaky ny archive tranainy amin'ny vanim-potoana eo, betsaka ny mbola voatahiry any amin'ireo université maro en Europe, dia mbola hitanao nitoriteny tamin'ny vanim-potoana io 720, 310, 510, fa saika moral le toriteny, saika tsy mampitodika ny olona amin'Andriamanitra fa mampitodika ny olona amin'ny fiainana andavanandro, ohatra hoe ahoana ny fomba fanaovana sakafo, ny fitandremam-pahasalamana, ny fahatsaran'ny voninkazo, lasa zany ny toriteny, fa tsy fitaomana ny olona hitodika amin'Andriamanitra, fa lasa fiainana tsotra, lasa moral, lasa zavatra ohatr'izay ny toriteny, ny ankabeazany, satria tsy afaka mamaky baiboly akory aza, lasa ny fahalalam-pomba zany ny toriteny, fa tsy ny soratra masina. Dia mazava ho azy fa rehefa tsy ampy sakafo tahaka zany ny vahoaka an'Andriamanitra de mora miniminy foana izy, lasa mora miniminy foana izy. Ary anankiray zay mahatonga azy miniminy foana ohatra dia lay tsy fahalalana vokatry ny tsy fampin'ny fampianarana nomena azy. Tsy kisendrasendra zany raha ohatra ka hoe tonga ny réforme, dia ny voalohany nataon'ny réforme de fandikana ny baiboly amy teny-drazan'ny olona, satria sarotra na inona sarotra amin'ny olona ny hamaky ny baiboly amy teny tsy mahazatra azy. Dia zay natonga ny mpanitsy fivavahana manao hoe mba hahatonga ny olona hafantatra ny finoany, de aoka ho azon'ny olona ny baiboly zay miresaka an'Andriamanitra, aoka ny teny-drazan'ny olona na ny teny itenenan'ny olona no hamakiny ny baiboly, satria Andriamanitra miteny amin'ny olona tsy amy teny tsy fantany, fa Andriamanitra miteny amin'ny olona zay miteny fantany. No zany dia aleo adika amy tenin'ny olona mahazatra azy ny baiboly.
zay nentin'ny fantsipivavahana zany. Ary am'izay fotoan'zay tsy sahirana ny vahoakan'Andriamanitra mamaky ny baiboly, ary indrindrindrindra tsy sahirana ny mpitondra fivavahana, mivaofy ny baiboly. No zany dia hotsika manao hoe ny eto Josy de nanaraka tsara mihitsy na Lutera de ny fanaraka tsara mihitsy na fomba fijeriny Josy manao hoe ny fantsina ny mpitondra fivavahana, ny fiainan'ny mpitondra fivavahana, ny fantsina sy fanamboarana ny fahalalan'ny fampiakarana lenta ny fampianarana ny fahalalan'ny mpitondra fivavahana de metraika any amin'ny fahatakarany fiakaran'ny lenta ny fahalalan'ny kristianina sy ny fiangonana ihany koa. Zay no mahatonga ny Calvin ohatra. Calvin dia rehefa nanao ny fantsipivavahana izy tany Genève tamin'ny fotoan'andro aty amin'ny taona 1930 sy ny aty aoriana rehetra, dia zay niazaka zahany voalohany de nanangana ny Académie de Genève, zay nanana mpiara-miasa izy tahaka ny Théodore de Bèze. Zany hoe tsy tokony adonotsika fa nataony Calvin lahara-pamena mihitsy ny Académie de Genève. Tsy izy ihany fa nataotsika koa hoe Philippe Melanchthon niasa tamin'ny Martin Luther tatia Wittenberg, dia nanao zava-dehibe koa ny fampianarana ny teolojia sy ny soratra masina, hoe na inona de zao ny fampianarana ny mpampianatra aloha, ny fampiakarana ny lentan'ny mpitondra fivavahana, fanitsinany fiainan'ny mpitondra fivavahana no mahatonga ny fiainan'ny fantsiny, fiainan'ny fiakaran'ny lentany fahalalan'ny vahoakan'Andriamanitra tsotra ihany koa. Ary io aty aoriana tsy editsika hevitra mihitsy fa na somary tsy nanandà mafy ny réforme aza mazava ho azy ny fiangonana katolika romanina, nandà mafy ny réforme izy, tsy editsika hevitra zany fanenjehana mafinazy ny mpampanitsy fivavahana, fa aty amin'ny taonjato fa 710 dia nanaraka an'izay fomba fijeriny réforme zay ihany ny fiangonana katolika. Ny ataotsika hoe contre réforme na ny fanoherana ny fantsipivavahana zay nataon'ny fiangonana katolika aty amin'ny taonjato 710, dia nanamboatra ihany koa izy ny fiainan'ny mpitondra fivavahana aty amin'ny zay nahaterahana ny jésuita ohatra, zay vokatra lehibe ny Concile de Trente, famaritra lehibe tamin'ny Concile de Trente ny jésuita, dia nandray an-tanana mihitsy ny hoe aoka ny mpitondra fivavahana, mba olona ny pretra, mba olona nianatra, olona matotra, olona resy lahatra, tahak'izay nitranga, tahak'izay nataony reo mpitondra mpanitsy fivavahana 100 taona tany aloha. Zany dia hotsika manao hoe miainga lehibe de lehibe ange ny anjara toeran'ny fanofanana, ny anjara toeran'ny fahalalan'ny mpitondra fivavahana. Satria nge rehefa sahirana nge ny fiangonana tamin'ny andro taloha kely ny réforme, rehefa sahirana mpitondra fivavahana, sahirana ny fiangonana ka tsy afaka nanofana intsony ny mpitondra fivavahana, taonjato 710, 510, 610, aloha kely ny 610, marina koa 510, dia voatery ireo mpitondra fivavahana aperinasa tsy nanambola intsony ny fiangonana ka amelomana ny mpitondra fivavahana tao aminy, dia voatery ireo mpitondra fivavahana reo niasa, namelo tena, nanao zaridaina, voatery ireo mpitondra fivavahana reo namboly, voatery nanao reliure, nanao secrétaire na tany amina toerana maro samihafa, voatery mpitondra fivavahana reo niasa. Ary efa niasa izy fa tsy matianina intsony tamin'ny asa mampitondra fivavahana azy, de nanjary ny fangaro tamin'ny fiainana andavanandro ny olona, dia lasa noa maivanina ary latsa-danja la antso, de be tamin'ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany, lasa nanambady, de lasa nanatokatrano, sy nanatokatrano maso, nisy be no lasa nitady vola sy ny tahaka zany, de adino lay fandalinana, lay fampianarana sy lay fitezam-pana. Tsy gaga tsika raha ohatra ka vahoaka kristianina mora miniminy foana no novatany ny fantsipivavahana. Ny vahoaka kristianina ny taonjato fa 510 sy 610 nge nisy crise spirituelle, nisy olana anaty kristianina mangetaeta no voavonjy, nefa misy fanontaniana be dehibe tsy voavaly, satria tsy ampy ny fandalinana ny soratra masina ny taonjato fa 510 momba ny famonjena, momba ny famelan-keloka, momba ny fitiavan'Andriamanitra, be dehibe ny tsy voavaly tamin'ireo ataotsika hoe crise ara-panahiny taonjato fa 510 sy 610, satria tsy ampy fandalinana, tsy lalina ny fampianarana nomena ny fiangonana tamin'izany fotoana zany. Mova tsy zay nitranga tamin'ny andron'ny Josy teto, zay mahatonga ny Josy hoe namorony mpisorona de nanao zava-dehibe, nanitsy mihitsy ireo mpisorona izy. Ary eto Josy de zao
tsy hoe nandroaka ny mpisorona izy tsy zay loatra, tsy hoe nandroaka ny mpisorona izy na nanongana ny mpisorona izy tsy zay ny nataony Josia fa zao fotsiny navaoziny zany, namboariny zany tahak'izay nataony mpitondra fivavahana tamin'ny andro ataozato faina ambin'ny folo. Fa ny faharoa zay tsapatsika am'ty vanimpotsivavahana ty de tsika manao hoe ny zava-dehibe faharoa de zao eto amin'ity andininy ity dia nodorany Josia avokoa reo karazana zavatra maro isan-karazany tamin'ny sampy, ny tempolo-tsampy, ny fitaovana isan-karazana ampiasaina tamin'ny sampy dia nodorany Josia nravany nazerany. Tsy de fa lavitra loatra am'izay loatra akory ny nataony Martin Luther na de ara-panahy azonao saratsaina ve fa tamin'ny andron'ny fanitsipavahana taloha kely ny fanitsipavahana dia ny finoana ny vahoaka kristianina dia finoana zay ataotsika hoe marefo dia marefo satria rehefa tsy lalinao itsika etoa lay fampianarana nomena azy dia na ny finoany an'lay Andriamanitra ary dia no heveriny hoe Andriamanitra mipetraka amina zavatra, no heveriny hoe Andriamanitra de mety mipetraka ao anatina tsangam-bato, mipetraka ao anatina zavatra, mipetraka ao anatina taolambalo, mipetraka ao anatina taolana, mipetraka ao anatina lamba satria tsy lalina lay fandalinana ary dia manjary finoana ataotsika hoe endrika ivelany tahaka zany, tsy fahadison'ny vahoaka akory io, tsy fahadison'ny vahoaka kristiana tamin'ny fotoan'andro fa materaka fotsiny ny tsy fahalalana araky ny tenin'ny Osiapa aminany manao hoe ringana ny oloko Jehova noho ny tsy fahampin'ny fahalalana, noho ny tsy fisin'ny fahalalana de ringana ny oloko Jehova. Ringana ny olona tsy hoe satria mikapoka Andriamanitra na satria masika Andriamanitra, satria tezitra Andriamanitra fa ringana ny olona satria tsy ampy ny fahalalana, tsy ampy ny fandalinana, tsy voazara, tsy voalalina, tsy vita fandalinana ny soatra masina. Ny tranga ary hotsika mitoa manao hoe ny finoana ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoana io dia inona ny tranga alaivo saretsaina hoe ny zavatra ny tranga rehefa tsy ampy ny fahalalana ny mpitondra vavahana de lasa mora nininy foana ny vahoaka an'Andriamanitra. Ohatra hoe zay tandrify am'ty mpanjaka faharoa telo amby roapolo ty mitovitovy am'izay nitranga tamin'ny andro Martin Luther. Fanazavantsika azy ohatra tamin'ny fatin'ny mpanjaka vavy ny Angletera farany teo de fatatsika tsara fa ny mpanjaka vavy ny Angletera, mpanjaka moa zany dia ny Elizabeth II ohatra de fatatsika fa manana amin'ny finoany ny Britanika dia manana vatana anankiroa izy, manana corps anankiroa zany izy dia manana corps anankiroa ny mpanjaka de anankiray le corps le vatana zay maha olombelona azy iny le hitanao iny le miantitra, iny le mety marary, fa le corps faharoa de le corps politique, le corps politique izay ahafahany mitondra, le corps politique zay ahafahany manapa-kevitra, le corps politique zay tsy ananany ny olona rehetra. Ny olona rehetra mety manana tanana, manana maso motra azy fa tsy manana le corps politique, fa ilay corps politique zay ny nonony dia an'ny mpanjaka zay no mahatonga an'iny hoe rehefa maty ny mpanjaka dia le corps no maty fa le corps politique iny zay ny dikan'lay famantarana teo ambony le vatapaty iny de ny sorony iny de afindra satria miala aminy le corps politique. Dia izany fomba fijery zany dia tsy hoe zavatra vaovao akory fa zany zavatra de efa nolovana tamin'ny vanim-potoanan'ny moyen âge. Tamin'ny vanim-potoanan'ny moyen âge na vanim-potoana tenatena talohan'ny réforme zany dia nino ny olona na nampinoana ny olona fa hoe ny mpitondra fivavahana na ny olo-masina dia manana corps anankiroa na manana vatana anankiroa. De zao lay vatana maha olombelona azy iny le vatana mety diso, iny le vatana mety marary, mety vonin-kiripa, mety vonin-tazo, mety miantitra, fa manana corps ecclésiastique koa ny mpitondra vavahana ny olo-masina. Le corps ecclésiastique ny olo-masina iny lay mampiavaka azy, iny le tsy mety miantitra, tsy mety manavy, mety marary izy, mety miantitra ny vatany amaha olombelona azy, fa le corps ecclésiastique kosa dia tsy miantitra. Ka na de fa ohatra hoe ny papa manana an'izany, ka na de fa antitra be azy izy, na de fa manavy azy izy dia mbola mipetraka mandrakariva lay maray aman-dreny ara-panahy azy, zay le hoe manana corps anankiroa izy. Zay mahatonga an'io hoe rehefa maty izy maty reny ray aman-dreny be olo-masiny reny dia ny vatany ihany ny maty, fa le corps ecclésiastique dia mitahiry lay fahamasinana, mitahiry le fahamasinana io ka izay ny mahatonga ny olona mino ny relique
zay natonga ny olona ninondray lika tavampitoana ny moyen âge satria lay fahamasinana de lay corps ecclésiastique zany de mitahiry lay fahamasinana mandrakariva ary iny fahamasinana iny de mety mbola mifindra mbola manao zava-mahagagy iny lay fahamasinana ao anatin'lay corps ecclésiastique iny zay mahatonga an'iny hoe raha alevinao am-piangonana iny tsy hoe mba ho masina fa iny le corps ecclésiastique iny ara ny mahamasina ilay fiangonana zay mahatonga an'iny hoe alevinao anaty fiangonana iny alevina ary amy chapelle iny satria corps ecclésiastique satria iny lay ataontsika hoe masina lay manokana lay toerana lay fanahin'Andriamanitra izany toe-javatra any dia ninonona nandritra vanim-potoana ny moyen âge fa rehefa tonga ny réforme tonga ny Lutera de manao hoe tsy zany ange tahak'izay nitranga tamin'izao boky ny mpanjaka faharoa telo amby roapolo zao hoe tsy zany ange tsisy an'izany hoe Martin Lutera izany dia fampianarana filozofia fotsiny zany nolovana avy amin'ny Aristote nolovana avy amin'ny théologie thomiste théologie ny Aristote izany filozofia zany fa tsy théologie fa baiboly de tsy milaza an'izany mihitsy ary zay nahatonga ny Martin Lutera aty amin'ny décembre raiky amby roapolo na telo amby roapolo sy dimanjato sy arivo dia nandoro tanteraka ny bokin'ny ataontsika hoe ny boky rehetra scolastika rehetra zay boky zay théologie mirakitra satria moa ny scolastika de ny hoe fampianarana azavaina amin'ny alalan'ny filozofia de io Martin Lutera manao ny baiboly tsy azavaina amin'ny alalan'ny filozofia fa ny baiboly de zao ny baiboly ihany ny manazava ny baiboly fa tsy ny filozofia ny manazava ny baiboly fa ny baiboly ihany ny manazava ny baiboly no zany dia tsy ilaina tsony reto boky reto de nidora Martin Lutera ny boky scolastika rehetra araka zany no fito ambin'ny folo sy dimanjato sy arivo ny thèse ny napetrany tovadamberaka fa nandrono ny boky rehetra dia aty amy raiky amby roapolo telo amby roapolo sy dimanjato sy arivo no zany de zao hotsika manao hoe isan'ny nahitsy ny Martin Lutera mihitsy ny fieverana manao hoe ny fahamasinan'Andriamanitra de ampitaina amin'ny alalan'ny zavatra ny fahamasinan'Andriamanitra de ao anatin'ny olombelona ihany Martin Lutera no manao an'izany hoe masina ianao tsy hoe satria mikasika zavatra anankiray masina na masina ianao satria mikasika taolambalo na tahak'izany fa masina ianao na hoe maloto koa anao satria mikasika taolambalo maloto anao satria mikasika tsy fantatro vovopaty tsy zay ho Martin Lutera maloto anao satria ianao nanota na masina ianao satria ianao mipepaka izany toe-javatra any de vaovao be mihitsy tsy vaovao amitsika zany am'izao tonjato enatsika zao fa vaovao be zany tamin'ny andro Martin Lutera manao hoe ny fahamasinanao de miankina aminao ny tenan'ny olombelona no tsyna hoe tempolo ny fanamasina Martin Lutera ny tenan'ny olombelona ny tempolo ny fanamasina fa tsy zavatra akory tahak'izay nitranga eto amin'ity mpanjaka voalohany tovatelo amby roapolo ty hoe naharorodany tsosia daholy ny zavatra rehetra satria ny olona tam'izany fotoana zany de nivavaka tam'ny zavatra talohan'ny réforme koa de zao nivavaka tam'ny zavatra ny olona satria ny heverin'ny olona fa Andriamanitra de mipetraka anatina tsangamato mipetraka amy lamba mipetraka amina rano mipetraka amina ny olona tam'y vanim-potoanan'ny moyen âge de zany hoe misy rano manokana de toeran'Andriamanitra misy lamba manokana de toeran'Andriamanitra misy hazo manokana de toeran'Andriamanitra misy vato manokana de toeran'Andriamanitra io Martin Lutera hoe tsy zany ange fa io tsara ny baiboly fa tsy zany ianao ny tempolo ny fanamasina ary io zay maha isikatsika de tena zay mihitsy tokoa raray mantsika mieritreritra any zany raha ohatra ka azavaina somary lalandalina kokoa dia itsika kristianina de resy lahatra fa misy zavatra zay ampiasaitsika ao anatin'ny fiangonana ny fanaka ny orga ny fitatazan-drakitra ny latabatra ny reny rehetra reny dia fitaovana ampiasaitsika ao anatin'ny fiangonana ny akanjo fa zao tsy ireny akory ny toeran'ny fanahy masina fitaovana masina reny am'izay fitaova zay nytiga nyteny hoe masina dia milaza fotsiny hoe zavatra ampiasaina sy natokana ampiasaina amin'Andriamanitra fitaovana reny zany tsy zavatra hoe manana hery manokana tsy manana hery majika reny tsy zay mihitsy fa fitaovana ampiasaitsika manokana reny tahaka ny hoe zavatra mitsotra moral tsotra manao hoe rehefa zavatra ataonao any an-doha de tsy ataonao any an-tongotra zay fotsiny ihany rehefa zavatra nataonao ho an'Andriamanitra de tsy ampiasainao amin'ny zavatra hafa fa tsy midika mihitsy manao hoe manana hery manokany na inona tsy protestanta itsony itsika raha vao mieritreritra manao hoe
rehefa miakanjo nyity akanjo masina ty a de lasa masina be, ary rehefa miala amiko ity akanjo ty de lasa tsy masina ntsony a, tsy zay mihitsy, tsy zay mihitsy raha vao tsy hoe ny akanjo ny mahampitandry nana, ny akanjo ny mahadekony nana, ny akanjo ny mahampiandry ahy, tsy zay loatra. Ny fahamasinako sy ny antso ny mahampitandry nana, ny antso ny mahampiandry ahy. Fa izao iny akanjo iny de zao famantarany sarobidy ajaiko iny, atao madio iny. Fa izao tsy hoe akory manao hoe rehefa manao rehefa miala ety amiko ty de lasa tsy masina ntsony a, na rehefa manao an'ty de lasa masina be, na inona fitondrantenako, na inona tsy nety nataoko omaly, rehefa ampidiriko eto amiko ety de tonga de lasa masina tapoka androany. Tsy ohatry zany zany ny fomba fijery protestanta, fitaovana fotsiny ihany iny. Tsika de resy lahatra fa tsy mitoetra am'ireny akory ny fanahy masina, fa mitoetra ao am-ponao, ny fanapahan-kevitra ho masina ny mahamasina anao, fa tsy ny fa tsy ny akanjo zay anaovanao, na ny zavatra raisinao, na ny zavatra atolotranao, tsy zay ny mampamasina anao na ny mahampanota anao. Naiza toerana itoeranao de zao afaka ho masina foana ianao. Na mipetraky eo ambony dabilio ianao, na ao am-piangonana ianao, na amin'ny toeram-piasana ianao, de afaka mipetraka ho masina mandrakariva. Fa tsy hoe rehefa raha tsy mipetraky ery ambony alitara ianao tsy masina, fa rehefa mipetraky ery ambony dabilio ianao de lasa tsy masina. Zay mazava, zay ny tena mahatao antsika hoe mahazava-baovao ny fantsipavahana réformé. Hoe zao noho izy tsy hoe ny toeranao, tsy ny akanjo anaovanao, tsy ny zavatra eny an-tananao, tsy zany akory ny mahamasina anao. Fitaovana daholo reny ihany ny famantarany reny, fa ny fanapahan-kevitra ho masina, ny finoanao, ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra ny mahamasina, na tsy mahamasina anao fotsiny ihany, satria ny masina, ny fanahy masina de mitoetra ao anatin'io. Zany de zava-baovao be mihitsy tamin'ny andro ny fantsipavahana. Ary io ange ny mahatonga itsika kristianina nge resy lahatra, mpanompo sampy nge no matetika io ato fantatry ny malagasy ny mpanompo sampy ohatra hoe kely malaza, tsika de resy lahatra fa kely malaza de nidorana tamin'ny taona 1930, tsisy tsy mahalala zany, nidorany kely malaza. Ary tsisy afaka mandamana hoe tsy nidorana izy, ny soratra rehetra de milaza fa voatotry izy. Fa nahoana mbola misy kely malaza any atovy any faritra Ambomiadana, mbola misy kely malaza any amin'ny faritra Ambojafy, mbola misy kely malaza daholo any. Ny antony de zao, le kely malaza tena makely malaza azy de nidorana. Fa misy kosa natao hoe forongony de zao lay fitaovana nampiasaina tamin'ny fikarakarana ny kely malaza, lamby io, vaty io, misy fitaovana fampandrona ny kely malaza, de ireny antsoina hoe forongony. Ireny forongony reny teo amin'ny tolo malagasy zany, de no iverin'ny tolo fa mifindra ny hasina zany de mifindra tamin'ny tolo malagasy, ny hasin'ny sampy de mifindra. No zany de zao lay kely malaza tenany efa nidorana, fa lay forongony kosa nisy zavatra mbola voatahiry tany, nisy lamba kely, nisy hazo kely, nisy zavatra voatahiry tany, zay forongony kely malaza, de iny no mbola voatahiry eny anananana, de ninon'ireo olona reo misy mino fa tena mbola voatahiry ihany ny asin'ny kely malaza satria ny forongony mbola ao. Amin'ny vavahana kristianina tsy misy hoe ity ny forongony fivavahana kristianina, hoe ny dabiliom-piangonana de forongo, ny latabatra de forongo, zany hoe masina satria ny fampikasoka tamin'Andriamanitra tsy sanatriny zany, tsika tsy zay loatra. Ny fahamasinan'Andriamanitra tsy mifindra amina objet. Alefa saratsaina fa manodidina ny taona 7 sy 500 na tonga ny 1 telopolo sy 500 mipoka, dia nisy fihaonam-be tao Wittenberg na ny marimarina kokoa, karazan-jazana varotra tao Wittenberg, akoatra ny varotra indulgence zay fantatrareo. Fa tao Wittenberg dia nisy fampisehoana indray maka mivelatra, izay nampisehoana ny relika rehetra tamin'ny fotoan'andro, nantsoina hoe relika de ireo sisa taonany maty. Dia nisy ireo sisa taonany maty naseho tao Wittenberg am'izany volana oktobra 7 sy 500 zany. De rehefa nampiseho tao ireo sisa taonany maty reo, nisy hoe ity tolakandriny Ezeky, ity sombina azy fijaliana an Jesoa, ity fitaovana nampiasain'ny martiora zao, be de be, ity nisy fitaovana nampiasain'ny Jeremy, nisy isan-karazany zany voatahiry ireo relika reo. Dia antehirizina mihitsy satria no heverina ho mitahiry ny fahamasinana lay olo-masina tamin'ny fotoan'andro, araky ny nazavaintsika teo. Ka ny olona tao anaty am'izany fotoana zany mbola tao anatin'ny toe-tsaina hoe te ho vovonjy, de zay mikasika an'iny de sitrana, zay mikasika an'iny de mahazo famonjena, zay le toe-tsaina.
dia nisy ara de tam'izany fotoana zany de nisy mihitsy manao hoe ity dia tavoangy nisy ny rononony masiny Maria izay nonony Jesosy sanatria de naseho tao ahoana moa no nampitombola an'izany no Martin Luther dia tezitra be Martin Luther moanina izy manao maninona kosa no atao an'izao ny olona tsy mety zao fa maninona ny olona taomina ifantoka amina objet amina zavatra tahaka zao fa tsy mibantsana amin'Andriamanitra ao amin'ny finoana ny finoana ihany no izy fahasoavana ihany no izy fa tsy zavatra tahaka zao tsy hoe mandray zavatra tahaka zao na mikasoka amina zavatra tahaka zao na mandray lambalamba tahaka zao na mitafitafy lamba tahaka zao na tsotrotry zany no Martin Luther zay nahatonga ny thèse 5/20 tsarotsika am'izao 1/30 oktobra zao zany ke ny finoan'ny olona tam'izany fotoana zany ka nahatonga ny fahaterahany fa ny tsy mpivavahana dia satria misy reo forongo reo afaka malala ny zavatra ahitsa zao fa ny tsy mpivavahana zao ary de zao manao hoe ka lovatsika mandraka ankehitriny ary tsarona am'ty mpanjaka faharoa topatelo am'roa politike ny hoe ny finoana lalina de ateraky ny fanapahan-kevitra ao ino an' Jesosy ary ny finoana lalina de ny fanapahan-kevitra ao koa hamaky an'io baiboly io ary ny fahatelo farany zay ajany afaka malala de tsika manao hoe ny fantsipavahana mety Martin Luther de niopana be tamin'ny fanamboarana ny ataotsika hoe ny teolojia ny mpitondra fivavahana ny fampiakarana ny lentan'ny fampianaram-pinoana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra fantelo lehibe zay hitatsika amin'ity mpanjaka faharoa topatelo am'roapolo ty dia mikasika mihitsy koa ny ataotsika hoe ny fanompona an'Andriamanitra ny fanompona an'Andriamanitra inona le hoe ny fanompona an'Andriamanitra ny fanompona an'Andriamanitra de tsy misy ataotsika hoe atanatohatra de manahoana ndraindray ny atanatohatra zay ahazatra ny atanatohatra zay nahazatra ny olona de satria ohatra hoe misy ny atanatohotry ny mpanjaka de misy ny hoentina fa Martin Luther zany fantsipavahana zany de resy lahatra fa ny atanatohatra de tsy misy eo anatrehan'Andriamanitra mitovy daolona ny olona eo anatrehan'Andriamanitra mitovy daolo ny olona zay le dikany hoe fanjakam-pisorona efa nazavaitsika tamin'iny herinandro iny tamin'ity herinandro ty ny hoe ny olona de mitovy eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy ambony tsy misy ambany tsy hoe satria nantsoina mpitondra fivavahana de ambony noho ny noho ianao na satria ianao nantsoina ho mpiandry dia ambony noho ny mpandray fanasan'ny tompo tsy resaka tsy misy atanatohatra tahaka zany mihitsy fa ny mahasamy hafa ny olona fotsiny de ny fanomezam-pahasoavana zany hoe raha nantsoina ho mpitandrina de ny fanomezam-pahasoavako ny maha-mpitandrina ary satria nantsoina ho mpitandrina dia ny fanomezam-pahasoavako zany de ny mampianatra de ny mitory-teny de aiza no mipetraka ery amin'ny alitara no mipetraka ny fanomezam-pahasoavako no mahatonga mipetraka eny ambony alitara fa tsy hoe no ny fahamboniko manokana ny fanomezam-pahasoavan'ny dekona no mahatonga azy afaka mandeha mitety ny olona mitady ny rakitra mampahery ny olona afaka mizara ny sakramety iny manolotra ny sakramety iny ho tonga eny aminao tsy ny olona rehetra no afaka mizara ny sakramety ho tonga eny aminao fa satria ny fanomezam-pahasoavana tsy hoe ambony noho ny olona rehetra izy ka afaka manolotra ny sakramety iny ho tonga eny aminao fa satria ny fanomezam-pahasoavana zay ny antsony dia ny fanomezam-pahasoavany mahatonga azy manao an'iny fanomezam-pahasoavan'ny mpiandry mametra tana fa tsy hoe satria ambony noho ianao izy zany satria afaka mametra tanana izy de satria mandoalika eo le olona de ambany noho le mpiandry sanatriany vava mihitsy fa le olona mandoalika eo tsy mandoalika amin'ny mpiandry iny sanatriany vava fa mandoalika amin'Andriamanitra noho le fanomezam-pahasoavana ny mena le mpiandry na noho le mpitandro na noho le dekona no zany de zao ny olo mitovy daolo ny olona eo anatrehan'Andriamanitra fa ny fanomezam-pahasoavan'ny olona ny samy hafa satria tsy ny samy hafa ny fanomezam-pahasoavany de samy hafa zany ny toerana misy azy rehefa mpampianatra ny olona anankiray de eto zany ny toerana tokony misy azy rehefa mpitsabo ny olona anankiray de eto ny toerana misy azy zany hoe ny fanomezam-pahasoavany no nametraka azy eo amin'ny toerana io
fa tsy ny fahambon'iny manokana na nohony iny. Izany toetrany zany de indraindray adenin'ny kristianina ka everin'ny kristianina fa misy ambony sy misy ambany na misy fameza-pahasoavana ambony na misy fameza-pahasoavana ambany na misy mirehare amin'ny zavatra amin'ny fanomeza-pahasoavana zay ataontsika hoe nomen'Andriamanitra. Martin Luther dia nanazava mihitsy ary novany Calvin mihitsy moa zany toetsainy zany manao hoe tandremy tsara fa fahasoavana ny ahafahantsika manompo an'Andriamanitra. Ravako malala am'izao fahatsirovana fantsivavahana zao zay somary lavalava kely any mofinantsika androany dia tiana rarotra ampiorina amin'ny finoana. Ampiorina amin'ny finoana manao hoe ianao de kristianina miaina amin'ny taonjato faha 120. Ary satria kristianina miaina amin'ny taonjato faha 120 anao dia tokony ho takatrao ny fijoroana vavolombelona miandry ianao am'izao taonjato iananao zao. Kristianina manahoana ny takin'Andriamanitra ho vavolombelona ny taonjato faha 120. Tsy hoe kristianina miaina ny taonjato faha 900 na miaina ny taonjato faha 300. Tsy ny finoan'ny olona tamin'ny taonjato faha 300 na amin'ny taonjato faha 10 akory no entinao miaina amin'ny taonjato faha 120 satria zay no antsoina hoe fantsipavahana. Kristianina miaina amin'ny taonjato iainanao ankehitriny ka afaka miatrika zay mety olana maro samihafa ara-panahy, afaka miatrika izany mihitsy ny mpino ankehitriny. Alahoery ary avako malala ny tenin'Andriamanitra, ny baiboly, ny famakiana ny soratra masina sy ny fandalinana zany, ny fiainanao amin'ny vavaka ary indrindra ny fahatokinaao ny finoana sy ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahanao miaina amin'ny vanim-potoananao ankehitriny. Vavaksika tompo am'soranao noho ny amin'ny fantsipavahana zay tsaronay manokana tamin'ity andro ity sy ny fanavaozana sy ny fiavaozana netiny zany fantsipavahana tsaronay zany. Sotra noho ny amin'ny fandeferanao, sotra koa noho ny amin'ny fanetretena zay nomenao ireo mpitariky zany fantsipavahana zany. Nitaonanay ianao vanim-potoana ankehitriny ho vavolombelon'ny finoanay. Dia taon'izay ho tsy ho kristianina malaina mamaky soratra masina, tsy ho kristianina malaina mandalina ny finoana, tsy ho kristianina zatra tolora-potsiny koa aza amin'ny finoana fa liana amin'ny teninao mba ahafahanay miatrika ireo fanamby zay takin'ny taonjatonay ankehitriny. Ny firoborobon'ny siansa, ny firoborobon'ny fahalalana miseho amin'ny endrika maro samihafa, ny olam-piarahamonina, ny fivakivakin'ny fiainam-pianakaviana, ny faharavan'ny fiarahamonina sy ny fisamatsamahana maro samihafa. Tao manao anay kristianina sa hijoro vavolombelona ary tao am'izay anana fahalalana, anana finiavana andalina ny finoanay amin'ny fitoriana ny filazantsara ka ho fantatray zay rehetra fanontaniana apetraka aminay ny valiny ary hainay ny amaly ampahendrena izay fanontaniana mampangetaeta ny fiarahamonina amin'ny fijoroana vavolombelona. Dia mampahirezy ny fiangonanao fiangonana masina, fiangonana marina mahatoky amin'ny fijoroana vavolombelona, mahataona izao tontolo zao anao hoe ambany fahasoavana. Jereo ny tokantrano tsirairay avy amarino amin'ny finoana, izao mpanaraka ny mofinaina rehetra zao amarino tompo, atao velon'ny finoana, ataovy matoky ny fahasoavanao, dia ampitoero aminay Jesoa ny fitahinao sy ny famindramponao. Misaotra Jesoa. Amen.